Taorian'ny fidinany fotony nataon'ny mpitandro filaminana sy ny fifampiresana moa dia fantatra fa nisy ny sasany tamin'ireo fiara-pitaratra no nanao ny asany izay fitateram-bahoaka izay indrindra. Tao kosa ny sasany izay nisavidiny tsy niasa tamin'ity androany ity. Fa manoloana hatramin'izay fitokonana ny fiara-pitaratra izay hatrany dia tapoka ho an'ny mpandeha taxi be ny fitokonana nataon'izy ireo izay nahazo andry ireo indrindra teny amin'ny faritra Atsimondrano iny androany. Nanao ary ny ainan'ireo mponina sy ireo mpandeha taxi be izay tsy fisian'ny fiara izay ary nanahoana ihany koa ny ainana teny amin'ny filarana ny fiantsonana ny taxi be teny. Tampoka ho an'ny mpandeha taxi be ny fitokonana nataon'ny mpitatitra Atsimondrano. Tsy nisy mifamplazana melona atao ny mpandeha na dia nisy ihany aza ny fiara nanony asa andavanandro, tena vitsy dia vitsy izy ireo. Sahirana noho izany ny mponina namonjy ny asa na fianarana taty Andrenivohitra ary voatery nandeha tongotra. Lasa sahirana be mitsy mandeha mianatra zao miditra amin'ny 12 dia nefa voataraiko be zao tsy haiko amin'ny fivo tonga mety tsy tafiditra ao am-pianarana tsiny koa. Atao ohatra fa dia samy manao zasay-pata daholo zao na mpitondra na ny entina zao manao zasay-pata daholo avy any soafina zao dia hiakatra any adinina Dia andeha tongotra aloha zao manapahitana sy azo atao dia eo mahita izy tenenany. Noho ny fitokonan'ny taxi be mihazo any Atsimondrano, nahazo vahana amin'ny fitaterana hafa toy ny taxi moto sy ny taxi androany.